mandroso miamitra amin'ny fanapahan-kevitra amparefon'ny fanjakana izany hoy Rivo Rakotovao. Ady amin'ny Covid-19 anambatondrazaka, ireo mpiarabelona no mifanampy sy mifanolo-tanana. Clémence Sararnirina esorina tsy ho mpanolo-tsainy tanàna intsony. Misaotra hatrany ary misy safidy ny fahita lavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa indray ianao anatin'ny pejy fampahalalam-baovao amin'izao alina Alarobia Vaovao Mbs ny volana Aprily ny taona 2024 izao manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy asaiko sahady ianao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra isaky ny alina toy izao dia ny tatitry ny Covid-19 farany ny salanisa makasika izay avy hatrany sy noentintsika isantarana ny vaovao ho an'ny voaray ny daty ny omaly fa 17 ny volana Aprily 2024 ary dia toy izao izay salanisa izay ny ampy 17 indray araka izany ireo namonyainty no nivalana aretina Covid-19. Teto amin'ny faritra Analamanga no nahitana betsaka indrindra tamin'ireo trangam-pahafatesana izay mitotaly 7. Manaraka azy eo ny faritra Atsimondrefana izay nisy tranga 3. Tany amin'ny faritra Iboeny, Vakinakaratra, Menabe dia nakosa ireo trangam-pahafatesana 7 ambiny. Ny ampy 23 indray kosa ny tranga vaovao izay hita tamin'ireo fitiliana 2,990 natao izay mitsinjara tahaka izao. 5,30 Analamanga, 5 Atsinanana, 10 Diana, 12 Alaotra Mangoro, 10 Matsiatrambony, 9 Sava, 17 Atsimondrefana, 4 Menabe, 13 Anosy, 3 Iorombe, 4 Betsiboka ary 7 Sofia. Tafisiakatra 3 sy 750 ireo olona mbola manaraka fitsaboana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao, ka ny 7 sy 300 amin'izy ireo no fantatra fa mbola ao anatin'ilay tranga fahasarotana na ny forme grave. Eo amin'izay lafim-baovao makasika ny valana aretina Covid-19 izay hatrany dia tsy misy izay tsy mahatsapa ny olom-pirenena fa hita ho miraviravin-tanana ny fanjakana manoloana amin'ny ady hatrehana amin'ny valana aretina Covid-19 manoloana izany dia ireo samy mpiarabelona no mifanampy sy ny manome fahafahana amin'izay ady atao amin'ny fianaky ny valana aretina izay. Ho an'ny androany dia tranombarotra iray any Ambatondrazaka no nirotsaka an-tsitrapo nanome famindrahana fanafody ireo tukutuky any an-toerana. Niry Andrianarivony, MBS Ambatondrazaka. Tsy mitsaha-mitombo ny olona voan'ny Covid-19 eto Ambatondrazaka sy amparavaravola. Hatreto mbola miady rery mponina makasika amin'ny fitsaboana sy ny mba ho fisorohana tsy paritany valana aretina io. Fa misy ireo iverina fa tsara sitrapo toy ny tranombarotra iray eto Ambatondrazaka izay nanao famindrahana fanafody mamaim-poana ireo tukutuky miasa eto amin'ny renivohitry ny Fatrarotra Mangoro androany Alarobia Vaovao Mbs ny volana Aprily. Velom-pisaorana noho izay etsika izay mo ireo soferana tukutuky. Fisaorana betsaka be ny atolotra ny orinasa fanilo nanao anty asa fanasoavana ty manondraka ny bajaji zay ndraiky atanay engeny mba tsy izy rery ny anao an'izao asa fanasoavana zao fa manaitra ny tompona andraikitra zay mba andray andraikitra amin'izao zavatra zao. Fa mitondra teny fanetanana ho an'ny daholobe ny tompon'andraikitra izany tranombarotra izany mba hisy ny fiaraha-mientana sy fiaraha-misalahany rehetra amin'ny etsika rehetra iverina fa iadina amin'izany Covid-19 izany. Ny afatra zany dia hoe entanina izay olona rehetra mba afaka hanampy sy fanampy amin'ity ady atao Covid-19 ity mba andray ny andraikitsy izay hitandrify azy ary entanina koa ny olona rehetra mba tena hitandrina amin'ity aretina ity satria zava-doza mihitsy izy ity mitatao ho an'ny tsy ho antsika eto Ambatondrazaka ihany fa ny vahoaka malagasy ny eran-tany mihitsy dia entanina ny rehetra mba hitandrina. Fa sarotra ny anarana ny fampianarana eto amintsika vokatra ny takaitra ny Covid-19 efa ho roa taona izao hoy ny manampahaizana mbola tsy fantatra ihany koa ary mbola baraingo ny ao aoriana izao Covid izao nanolotra sosikevitra foiezaka araka izany hiatrehana izany ny firaisamonim-pirenena CONAMEPT toy izao indrindra ny tatim-baovao entiny Ravorazafy Mahenina sy Manora Andriamalala.
Tsy misy ampozina hitranga tokoa na ny peste tanandrivotoza na ny Covid-19 fa nandro firenendehibe anefa nefa miomana melosady amin'izay mety ho fiavin'loza voajanahary takiny firaisamon'ny pirenena eto Madagasikara ihany koa ny siny izany indrindra narena na ny tontolo amin'ny fampianarana. Fa lesona tokony ho raisina zany dia tokony hisy drafitra matipaika fiomanana ho amin'izay tranga tsina na ny loza tsina na ny arety mandringa ratsika firenena mbola misy peste dia zany zao tokony hisy eo amin'ny fiatrehana ihany koa dia tsy vitsy tamin'ny malagasy sy ny zanaka malagasy nitovy amin'ireo maneran-tany no tsy nahazo ny fanabeazana sahaza azy. Matoa tsy nahazo fanabeazana dia misy akony koa zany zay tao amin'ny mpampianatra. Zany hoe tokony efa voajery mialoha koa zany hoe ahoana ny ahafahan'ny mpampianatra mampita fanabeazana raha mijery zany tsika zany zao zany mbola anisany ezaka lehibe tokony hoe drafitra efa hipetraka tsy hisy zany hoe iandro cyclone na iandro Covid-4 na iandro Covid-26 fa tokony efa hisy meloha zany hoe raha izao ny tranga dia izao ny drafitra ampiasain'ny firenena. Tao anatin'ny roa taona ny naniainantsika ny Covid dia ny baribary ny exclusion na ny faniliana zany hoe ilay tanjona ODD 4 hoe éducation inclusive zany dia efa mampanahy tanteraka hoe tsy voakitika tsy voary tsy voatsotratra. Roa taona ny sesy izao no sevitra ny fampianarana teto Madagasikara mbola paraingony amin'ny taondasa raha tsy mihetsika dian'izao ny tompona andraikitra isan-tsokajiny tsy ny mpianatra irery anefa fa hatramin'ireo mpampianatra ihany koa izay aindehibe ny ity sehatra ity amin'ny fanabeazana. Tokony ho atao zany aloha zao amin'izao tsika amin'ny teny zao dia tadiavina izay fomba ahafana manome mampita fanabeazana amin'ny rehetra any anivon'ny tokantrano ilay ankizy. Ny eto raha ijery eto Analamanga fotsiny zao be dia be mifaritra mbola tsy tratran'ny elektricité. Dikan'izay zany mety tokony ho jereny hoe ahoana ny ahafahan'ireny ankizy ireny na mahare na mahita fa eo amin'izay lafin'izay koa ahoana tokony ho jerena aingana dia aingana ny fahafahan'ireo mpampianatra mampita hoe tsy ao anatin'ny efitrano sekoly izy zany mampita an'ilay izy fa mampita n'iny ho any atokantrano. Tsy hitovy mihitsy tsinona ilay hoe manoloana an'ilay mpianatra ilay mpampianatra sy ny mampita hoe ity ataovy any atokantrano. Asa raha mifakazo ny resakantsika izay zavatra izay zany aza tsy niavina ny fahaizan'ny mpampianatra tokony ahy an'izay vonjeo malakilaky izay tena ilaina ny boky fa tsy mahasolo mpampianatra ny boky. Mitaraina moa ny firaisamon'ny pirenena fa kely ny teti-bola natoka ny fanjakana ho an'ny fampianarana nomena vahana kosa ny an'ny fanatanjahantena izay tsy mazava ho an'ny maro ny antony mahatonga ny teti-bola ny tontolo ny fanatanjahantena ho nampitomboana mihoatra noho ny hafa aizany atao hoe laharam-pahamehana ao anatin'izany. Eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany dia mazava ny any fiarahamonim-pirenena CONAMEPT izay misahana ny fampianarana eto amintsika fa tsy ampy anatanteraina ny tanjo ny fampandrosoana maharitra lovain-jafy izay anome fianarana tsara kalitao sy ahafahany ankizy mianatra. Ny teti-bola mpanjakana natoka ny fanjakana ho any ity sehatra ity. Marara nefa ny fampianarana ankehitriny ary mila harenina. Teny Ampandrano hananoa ny fanadihadiana ary Ravorazafy Mahenina sy Manorandre Malalatrany. Tokony tsy ho tsinotsiniavina na kely aza ny fampianarana izay antoky ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra na ara-toe-karena na ara-tsosialy. Ity anefa no sehatra kely voalindrindra ao anaty lalàna amin'ny fehtetebolam-panjakana. Sehatra izay nisehatra olana mafy anefa nandritra ny roa taona ny sesy. Eo ny faharatsiany kalitaon'ny fampianarana, eo ihany koa ny famatsiana ara-pitaovana ireo sekoly sy fampiofanana mpampianatra izay tsy ampy na tsy misy aza ho anafaritra sasany eto Madagasikara noho tsy fahampiany vola mihodina. Dia mbola hita fa mbola tsy ampy raha ny zava-misy eto Madagasikara satria raha ny tanjona dia hoe mba ho tokony roapolo isanjato ny fandaniam-bola mpanjakana dia tokony ho an'ny fanabeazana mbola tsy tratratsika zany amin'izao fotoana izao. Ary eo ihany koa ilay hoe tokony ho ampitomboana ireo karazana hetra madinika ireny mba hoentina anampiana ny vola ho atokana ho an'ny fanabeazana zany mba tena homatitra sy mahomby tokoa ireny vola izay ampiasana amin'ny kasika ny
fanabeazan'ireny mba tena ho azo tsapahitanana atratra tokoa isika an'le hoe tanjo ny fampandrosoana lovain-jaha faefatra dia le hoe fanabeazana ara-kalitao ho an'ny rehetra tsy misy fanavakavahana. Marina fa andalo eny anivondreo anteny merarotonta afaka volana vitsivitsy ny lalàna ny tetibolam-panjakana na sipantsiana miandrana fiovana ny tontolo fampianarana amin'ny fampiakarana ny tetibola entina manavitra ity sehatra ity. Fa nahitana fiakarany kosa ny vidina legioma eny an-tsena taorian'ny fiboana roa andro teo izay. Tsy mahaleo ny sarany ny vidiny hoy ireo mpivarotra fa maty antoka tanteraka azy. Tsy vahaolana ny fiboana roa andro hoy kosa ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafidy tao amin'ny boriboritany faefatra akoatra ny fampiarana ny fepetra sy ny fijerena ny sosialim-bahoaka. Ravorazafy Mahenina, Manorandre Malala. Mpivarotra legioma eto Akazomangy Ramatoenitsoa tsy maintsy maka entana eny Anosy be isan'andro mba hapetsaka kokoa ny amidy izy tomana mpividy. Voatery mindram-bola nefa izy hividianana entana tsy tonga masaka-rena akory ny vola miditra amin'ny isan'andro. Masaka-rena k'izao rehefa tena lafo ny entana 7 alina dia rehefa tena midikidina dia 5 alina. Fa zao ny entana lafo be dia 7 alina ampiasaiko. Dia nefa izany ary nefa tsy miverimbo tsy hitanao indray andro izany amin'ilay tsena tsisy. Efa tsala ohatra fa le falisa mba hoe netana sasany mba tsy simba dia entana mipetsaka eo iny dia tsy manino. Ny tombony fotsiny mba hoe any ianao maka sakafo ohatra dia angalana vary dia angalana saribosy mipitsipitsiny fa ny ambonetana mipetsaka eo ihany dia iny ihany nampiana kely ny pitsiny iny. Rehefa mandeha tsena mety 10,000 na 2 alina fa rehefa tsisy mitsena dia tsisy. Tsy maintsy mezaka mamerina masaka-rena aloha izay vao hoe misy fotoana tsy varotana na hoe mindran'olona apetsaka eto rehefa ilay misy zavatra tsy maintsy aleha fa raha hoe apetsaka fotsiny ao dia simba tsy mahaverim-bolako. Tsy ny mpivarotra legioma ihany no mitaraina no tsy mahazo tombony fa saika ireo mpivarotra madinika. Sosikevitra no naroso ny solombavambahoaka Aprily Mbs Alarobia voafito amin'ny boriboritany faefatra izay nanamafy fa ny vaksiny ihany no ahafahana mandresy ny aretina ankoatra ny fampanarahana ny fepetra entitra sy fanampiana ireo madinika izay tsy avelitady vola ny sabotsy sy ny lahady. Ka ny ahy zany ny fahitako azy dia tsy misy afa-tsy ny fandraisana fepetra entitra sy fandajana gesta barrière no tokony ataona amin'ny fanjakana. Ampiasaina tena midina ifotony fa tsy mijorojoro fotsiny izany ny mpitandro filaminana sy ny mpiasa ny fahasalamana dia tokony hanao an'io fa tena mandeha eny amin'ny tsena sy ny rehetrarehetra iny dia miteny ny olona hoe atao ny geste barrière na ny elanelana na ny kasibosy na ny resaka fahasalamana amin'ireny sakafo le mandehandeha le mangidy composé sy amin'ireny mba voasasa madio tsara ve ny vilia ao anatin'ny savony sy ny rehetrarehetra. Aroako fantatra fa isika dia tsy maintsy hiaraka iaina sy hiaraka ionona amin'ny valararetina io zany mandrapavita ny vaksiny aloha. Dia izay no tsy maintsy andraisana fepetra tena entitra azakan'ny olona. Ka hoy zany raha io le 2 jours de confinement io fotsiny dia tsy efficace io amiko. Ary tsy io mihitsy no ahafahana hoe anaovana hémorragie contamination ao amin'ireo faritra mivoka fa resaka nofonofo fotsiny le izy. Rehefa nanao an'iny confinement 2 jours iny ny mpitondra fanjakana dia tokony mba asiana mesure d'accompagnement kosa tokony mba asiana mesure hoe rehefa zay zany izy dia inona tokony mba ho fanampiana farafaratsiny ho an'ny le olona tsy afaka misehatra miasa amin'io zany na hoe resaka mpivarotra zany ny transport moa dia efa tsy resana tsony fa dia efa enjana be ho an'ireny mpivarotra madinika inona mba azo anampiana azy zany tokony mba jerena zany hoe ahoana marina inona ny mesure d'accompagnement mba ahafahany mivelona fa tsy hoe mety anitrano fotsiny izy dia izay nefa izy tsy manam-piana développement akory hoe mba hoe raha miasa izy arany dia afaka mamelona androany fa ny hoe araka fitenena atao hoe ny tadiavina androany dia mety ho rapitsy koa ara no mbola ahitana azy hoanina androany. Tsikaritra tatao nefa fa ny antomby ireo mpivarotra amoron-dalana taratry ny fahantrana izany no paitoekarena vokatry ny tsy fisian'ny fanampiana omeny fanjakana ny vahoaka ihany koa ka mampiroborobo ny varotra kely madinika. Ankoatra ireo nina ihany koa ny tetibola ho an'ny ministera misahana ny asa ny rano ary ny fahasalamana sehatra izay ahitana olana avokoa ankehitriny
tao taratry ny tsy fahaiza-mitantany fanjakana ka vao maika tsy tafarina ny firenena. Ny pejy ny maresaka iraisam-pirenena ary dia samy manana idiran'ilay coronavirus variant indiana ao amin'ny avokoa ny ankabeazan'ireo firenena rehetra amin'izao fotoana izao fantatra nefa araky ny fanadihadiana izay navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana maneran-tanina ny OMS izany omaly talata ifo androany alarobia fa firenena tsy latsaky ny 17 no efa ahitany ity valanaretina mandripaka olona maro ity ankehitriny mamintina amintsika izay maresaka iraisam-pirenena izay ary mialrary nombana sy tahiriny aina. Raha efa tsy efa bela ary miady mafy amin'ilay valanaretina coronavirus variant indiana na ilay antsoina ihany koa hoe variant B1617 ry zareo any Inde amin'izao fotoana izao. Fantatra fa firenena 17 eo no efa tonga ny tsy valanaretina mandripaka olona anarivony isan'andro ity ankehitriny. Sationany amin'ireo firenena voalaza ny OMS ireo ny andro Royaume-Uni, États-Unis ary Singapour. Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia efa ina ho misy an'ity valanaretina variant indiana ity ihany koa any amin'ireo firenena Europeana maromaro toa ny Belgique, Suisse, Grèce ary Italie. Manana tany fitomboana avo kokoa no ireo valanaretina mifamezivezy any Inde ity variant indiana ity ary mahazo vahana ny tahampifindrany na dia voasokajy ao anatin'ireo variant d'intérêt fa tsy ilay variant préoccupant azy izy ho iatrany fikambanany iraisam-pirenena misehatra eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Firenena faha-efatra ao arian'ny États-Unis sy Brésil ary Meksika ahitana trangam-pahafatesana betsaka indrindra izay efa mahatratra roa hetsy Inde amin'izao fotoana izao. Omaly talata fotsiny dia nahitana trangana tsimokaretina 5 alina sy 3 hetsy tany an-toerana. Manoloana izany dia miatrika ady mafy Inde ary efa tsy maharaka intsony ireo mpandoro faty any an-toerana izay miasa andro aman'alina. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa efa simba sy mitsonika noho ny hafanana ambony dia ambony sy tsy manam-pahataperana ny lafaoro fandoroana ireo vatana mangatsiaka. Efa tsy maharaka intsony ihany koa ireo azo ampiasaina amin'izany any amin'ireo toerana fandoroana faty sasantsasany ka ireo fianakaviana manana ny maty no miantoka ny akora andoroana ny vatana mangatsiaka ny havan'izy ireo. Firenena maro moa no naneho ny fahavononany anampy sy an'olo-tanàna n'ity firenena ity noho ny vona mafy sy ny amehana ara-pahasalamana lalina hatrehan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Anisan'izany Frantsa, Kanada, États-Unis ary Allemagne. Efa nisy kosa ny fandefasana fanampiana ara-pitsaboana Britanika voalohany ny gadona tany Delhi omaly izay nahitana ventilateur azato sy oxygène 550. Mikasika ny sidina kosa indray dia mitomba trano ireo firenena manakatona ny sistaniny amin'ny Inde ka anisan'ny nandray izany fanapahan-kevitra izany ihany koa i Australia omaly. Fa mandroso miemtra trano ny mpitondra fanjakana amin'izay fandraisana fanapahan-kevitra raisiny. Ohatra amin'izany izao ilay didy ara-ministerialy izay navoakana ministera 5 izay efa nofoanana indray 2 andro taty aoriana. Mpanao politika iray ary no naneho ny heviny mahakasika izay Asinandria Malala sy Tokra Marla. Tsy voizao nandroso ny hemitra amin'ny fanapahan-kevitra izay nraisiny mpitondra fanjakana. Ohatra amin'izany nanambarany filohan'ny Repoblika fa tsy mihevitra ampiditra vaksiny izy ireo. Raha isy izany ho izy dia ny mpanohitra no atao tsindrona voalohany amin'ilay vaksiny fanefitry ny Covid-19. Andro maromaro taty aoriana dia niova hevitra indray ny tenany fa ny mpiasa amin'ny fahasalamana sy ireo olona marefo indray aloha no atao lara-pahamehana amin'izay vaksiny izay. Ny 20 Aprily lasa teo moa dia niverina indray ny tsy fahamatorana amin'ny fanapahan-kevitra izay. Nahato matsy ny fandaharana ara-politika amin'ny haino aman-jery saingy andro vitsy taorin'izay dia averina indray ireny fandaharana ireny. Za tsy teny an'ilay mandroso mihembotra fa hoe maninona raha tsy nydroso rehefa zavatra fantatra fa manotoina. Zay ny anton'ilay izy hoe manotoina nefa zavatra niraisin'ny fanjakana vao maika manotona ny filaminana, ny fitonitsain'ny vahoaka fa inona no afenina, inona ny tiano afenina, iza manakorotana. Dia marina loatra raha nijoro daholo ny hery Madagasikara na ireo mpiara-mombona antoka amintsika ary nanontany tena hoe fa ady amin'ny aretina ve ny resahana eto sa ady amin'ny demokrasia, fanapitenan'ny demokrasia ka mandroso mihembotra ve dozy ao ilay fanapahan-kevitra mihitsy tsy matotra.
tsy mahatotra mihitsy nyfanapaha-kevitra mety azo ny raisina mety azo edikevitra foana zany hoe zay mpitondra zay ny ministra zay tianay atao raha zany mahafinaritra andry zareo ary tsy marina nefa zany tsy hoe zay tianao atao fa misy ny zavatra tsy maintsy ara-dalàna fa misy ihany koa zany mba sainana mampitondra hoe ampitondra fanakorotana ara-tsaina ve zany de tsy mahagaga raha mitory ny olona satria voakitikitika zay ataoko hoe fahalalahana zo fototra ane zany de tsy nieritretin'ireo pakany zany fepetra zany efa manitikitika ny zo fototry ny olona alala vaovao maro lafy fanapaha-kevitra ka tsy de mahagaga raha mitsanga membotra eny izy nefa nisy zavatra mamparefo ny fitondram-panjakana zany mitsanga membotra zavatra roa na mitsanga membotra ianao na ianao tsy manaraka akory ny zavatra nataonao zany zavatra manahirana ny fitondrana tsy mahagaga raha toy izao ny manjony malagasy sy ny firenena asa hoe izao tokoa ve le ilazana afa tsy misy famatorana mihitsy ity fitantanana ny firenena ity fantaniana mipetraka ihany zany saingy toa manamarina izany izao fihetsiky ny mpitondra fanjakana izao manapirofo ny teninambarany ny Flora Joel fony izy kandida ny laza nandritra ireny fampielezan-kevitra ireny tamin'ny taona 2024 fa tsy matotra tamin'ireny raha ny laza ny vanim-potoana ny tetezamita ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 fotoana izao anaporofona fa tena ai ny fitantanana ny firenena saingy nandritra izay roa taona izay kosa dia natao andrakandana fotsiny ihany izany fitantanana ny raharaham-pirenena izany saika mandringa avokoa ireo sehatrasa rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mianoloana indrindra ny fiatriana ny valanaretina COVID-19 mitombo atranty ny fahasahiranana iainana ny vahoaka malagasy nefa tsy misy ny vahaolana enti ny fitondram-panjakana na itsy araka izany ny solomavambahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany fahatreto dia tsy mahakasika ny marary ny vahoaka malagasy mihitsy ny fanapaha-kevitra ny fitondram-panjakana mialy rarinombana sy tahiriny aina raha mbola simokotra miady amin'ny fahasahiranana sy ny valanaretina COVID-19 ny vahoaka malagasy any amin'ny zavatra tsy lara-pahamenatra any kosa no iazakazahany fitondram-panjakana atao anisan'ny nampametra-panontaniana ny olom-pirenena tsy ankanavaka tao anatin'ny andro maromaro izay ny fanapaha-kevitra ara-ministerialy nandrara ireo hainao manjery tsy andefa fandaharana ara-politika satria nolazaina fa manotoina ny fiainam-pirenena raha lalinina nefa izany fanapaha-kevitra izany dia toa tsy misy ifandraisany amin'ny ady amin'ny COVID-19 sy ny sosialy mahoaka velively ny fijerena ny vidim-piainana sy ny fitsinjovana ny fidiram-bolan'izy ireo no andraindray ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao saingy tsy mbola tonga any amin'izany fanapaha-kevitra izany ny mpitondra sy ireo mpiaradia aminy hatreto fa le fanapaha-kevitra izay tsy mahakasika an'le tena zavatra andavanandro n'le mponina zay ny zavatra andraisanareo fanapaha-kevitra matika zavatra kitanitana zay mety aminareo sy mahakasika anareo zay ny andraisanareo fanapaha-kevitra fa le tena hoe mahakasika an'le vahoaka malagasy mihitsy miraikiraiky be nareo mandray fanapaha-kevitra mikasika an'izany atsika amin'izao mijery ny activité an'ny olona ray manontolo fa tena miandry azy zany io miandry mba inona moa zany ny ao an-tsainy le fitondram-panjakana mandray fanapaha-kevitra amin'le hoe mikatony ity tsy miasy ry mikatsy ry inona zany mba tena hoe zavatra ataonareo setriny zay setriny lay fandraisanareo le fanapaha-kevitra hoe tsy mandeha zotra nasionaly ohatra dia inona ny setriny zany tsisy fa miandry anareo amoaka hevitra mikasika zany manginonareo tsy miteninareo anisan'ireo miaina amin'ny fahasahiranana vokatry ny fikatona ny lalana ireo zotra nasionaly izy fiatraikany amin'ny fikarakarana ny vokabary any amin'ny distrikana Parafaravola sy Ambatondrazaka ihany koa anefa io fikatona ny lalana sy tsy fahafana mivezivezy io miandry izay vahaolana ary nanaitra ny fitondram-panjakana mikasika izany ihany koa ity solom-bavim-bahoaka ity ho avy ray fandidiana vary ny sianaka tsy mijinja vary zay tadidio zay fa tsy maintsy misy olona avy ety atany fotsy Atsirabe Ambatolampy Manjakandrina reo no midina makany mandeha mandidy vary dia tadidio fa nisy fijaliana tena natsiravina mihitsy tamin'ny heritaona ny olona ary le mikarama avy eo mandeha tongotra le olona nody avy any sisisisa alaminy dieny zao fa mena ny vary ny resaka fidinan'ny olona avy ety Antananarivo ny merina avy ety Antananarivo zany mandeha mandidy vary any Antsianaka satria tsisy taxi brosy zao amintsika miresaka zao tsisy
akatonareo ny lalana tsisy taxi brosy ary tairina foana nareo le mitamatamy io hoe gouverner c'est prévoir hoavy re zany zao le fandidimbary de efa miteny ndray zay io hoe hoavy fandidimbary io fa hiditra volana me io de alamino taxi brosy io aloha fa tsy maintsy taxi brosy ny andehanan'ireo fa tsy vita ditongotra Antananarivo Parafaravola mila olona betsaka zany zavatra zany tsy taxi brosy anankiray no mitatitra an'ireo de alamino zany tsy siny fanararotana satria ho ararotiny mpitatitra le resaka sarandalana rehefa tsy milamina vete fitondram-panjakana nasionaly zany zavatra zany rehefa mitambatra ao anatin'le resaka fitaterana ary ny vary foto-tsakafo malagasy ray manontolo. Fa mitoetra ny kosa ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika manoloana ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana mandroso mihemitra mikasika ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 sy ny fampidirana sidina avy any ivelany eto amintsika. Manao toivakana araka izany ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika indrindra tao anatin'ny fandarana miara-manonja anisan'ny novela belarina androany ihany koa ny makasika izay. Ny alirary nombana sy tahiry ny aina. Niteraka resabetany anaty tabanjotra antserasera sy teny anivon'ny fiarahamonina ny mikasika ny fampidirana sidina avy any Frantsa teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato raha tsy laza fa tsy ny sidina tonga teny an-toerana tamin'ny alatsinainy maraina lasa teo. Raha tsy ahivina nefa dia nisy ny noty nivoaka taorian'ny filan-kevitry ny minisitra ny 20 Aprily 2024 teo fa mikatona tanteraka ny sistan'ny Madagasikara ho fiarovana ny vahoaka malagasy amin'ny mety ho fianaka ilay valanaretina variant brésiliana izay efa ao Frantsa amin'izao fotoana izao. Akoatra ny fitaka dia miteraka ao an'ny olom-pirenena ny tsy fanajan'ny fitondram-panjakana ny fepetra sy ny fanapahan-kevitra no raisin'izy ireo. Miendrika fanaovana tsinotsinona sy ankilabao ny vahoaka malagasy mihitsy ny fampidirana ireo teratany vahiny eto amintsika araka ny nambara ny solombavam-bahoaka Alain Katsimbazafy. Nisy ny filan-kevitry minisitra ny Alarobia lasa teo amin'ny hoe fanakatonana tanteraka ny sistany Madagasikara sy ny seranam-piaramanidina. Raha nisy ny famoaham-baovao nataona ainao manjery na fahita lavitra iray nilaza fa mbola misy ny tetiandro ahatongava ny fiaramanidina avatsy la réunion amin'ny 20 ny volana avril ho avy zao naram-pitro zany dia maro tamin'ny isika mpikirakira ny tambazotra-tserasera no anmetsiny ary nanameloko mihitsy isitry ny fitaterana mihitsy no namoaka fanambarana manamafy ny fanafonana an'izany sidina izany. Efa nisy zany ny tena tetiandro mazava saika mbola nampidirana indray izany fiaramanidina zany eto amin'ny tany Republika Madagasikara fa raha tsy nisy ny fanairana izay ataontsika eto anivon'ny miara-manonja ary koa ny vahoaka izay mampiasa ny tambazotra-tserasera dia mety mbola niditra mangingina atao ihany izany fiaramanidina izany. Mila fanapahan-kevitra matotra ny eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ho anareo anivon'ny ministera satria lasa miteraka aya sy savorovora ty anivon'ny fiarahamonina ny fanapahan-kevitra izay toa mandroso memitra koa sanatry ny vava ve ny fanampidirana olona manodidina ny ronjato mahery eo atao anatin'ny firenentsika no anaovana kilabao ny vahoaka malagasy izay manodidina ny 20 tapitrisa ka tsy azo ekena ny tahaka izany ary ametrahana mihitsy ny fitakina mifantany ao anivon'ny gouvernemanta mba tsy hanao ambany zavatra an'izay lafiny fidiran'ny sidina eto Madagasikara izay. Nitondra ny heviny mahakasika ny fivoriana ara-potoana andreo anteny miararotota ihany koa ity député ity. Akoatra ny fandiniana ny teti-bola-panjakana 2024 anasipanitsina ho izy dia sehatra iray ahafahandreo solombavam-bahoaka ny Madagasikara indrindra fa avy amin'ny antoko-panohatra hitondrana ady-hevitra momba ny zava-misy eto amin'ny firenena io fotoana io ka ao anatin'izany ny fitantanana ny valanaretina COVID-19. Saingy mbola ady-hevitra trano hoe atao amin'ny alalan'ny visioconférence izany fivoriana manandanja ho an'ny firenena izany ho ihany ity solombavam-bahoaka.
Fararaky ny fantatra tokoa dia ho tanterahina amin'ny alalana visioconférence ny fivoriana ara-potoana ireo solombavambahoaka ny Madagasikara. Zava-dehibe anefa io fotoana io indrindra eo amin'ny fiaona ny solombavambahoaka ny Madagasikara sy ny fahefana mpanatanteraka ka tsy tokony ho atao amin'ny alalana visioconférence mihitsy. Toy izao indrindra ny fanampanazavana entiny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao. Zavatra lehibe loatra no dinianao ka fantatritsika ny zava-misy eto amintsika amin'izany hoe eny visioconférence fa ahoana ny antanterahana an'izany amin'ny olona ohatra raha ny député dimapolo sy roanjato mahery ka ahoana ny antanterahana an'izany eny zao dia hoe anao loi de finance rectificative izy zavatra lehibe loatra zany so dia lasa kototo fotsiny ary tsy andraisan'ny olona rehetrarehetra anjara za zao mba mijery vaovao eo manapa-kevitra ny député européenne amin'ny fisarahana tanteraka amin'ny lafiny ary économique sy commercial amin'ny Angleterre ny vory izy fananajany rehefa petra tokony alay tahaka zany ahoana ary ny fomba anaovantsika zany satria zavatra lehibe loatra ny fanatrehan'ny solombavan'ny vahoaka amin'ny reo mpanatanteraka fa tsy eo indray ny fanjakana dia akafe petra dia rehefa aveo hiteny fotsiny hoe efa lany tao amin'ny assemblée nationale io kanefa zao nahazo atsika amin'ny fomba fitantanana ny firenena. Ny vaovao avy any anivo ny tanàna Antananarivo kosa indray dia nandefasa ny vovonana IRK taratasy fanesorana azy tsy ho mpanolotsain'ny tanàna intsony Clémence Raharnirina noho ny tsy fanajana ny fitsipika anatiny no voalaza fa antony izany. Asinandria malala tokatra marolahy. Zoma lasa teo taorian'ny famaranana ny fivorian'ny mpanolotsaina an-tanàna no natolotra ampitaka any Clémence Raharnirina ny taratasy fanesorana azy ho mpanolotsaina an-tanàna. Taratasy avy amin'ny vovonana IRK io taratasy io raha ny nambarany. Dia nisy mpanolotsaina ny IRK zany nanantona ny tenako nanaraka tokony ho raisinao ary tokony ho soniavinao. Dia za moa zany nanazava hoe alohan'ny anaovana soni zavatra anankiray dia mila vakina aloha le taratasy votoatiny ka aseho aloha ary zany taratasy zany mba hijereko azy hoe inona avy ny zavatra voasoratra. Ka rehefa nijerena ilay voasoratra ao anatin'ny taratasy dia rafitinina zany dia hoe ianao dia tsy nanaja ny andininy fafito ao anatin'ny règlement intérieur ny IRK izay midika avy hatrany zany fa azo esorina ianao zany tsy ho mpanolotsaina rehefa manitsakitsaka ny andininy fafito ny IRK io. Dia za moa avy hatrany dia niteny hoe za tsy hanao soni. Raha araka nambaran'ny Clémence Raharnirina dia tsy manara-dalàna izao fanapahan-kevitra ny vovonana IRK izao. Ary ny fanesorana mpanolotsaina fanesorana olom-boafidy zany dia tsy tenenina tsy atao amin'ny alalan'ny resaka taratasy fotsiny ohatr'izao fa tsy maintsy mandalo eny anivo ny fitsarana dia raha mikasika ny resaka ataontsika hoe vondrom-bahoaka paritra dia ny tribunal administratif na ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana no anaovana an'izany requête fanesorana zany. Dia mahagaga zany fa dia atao hoe mini tsotr'izao izy ireo manao izay andikana ny lalàna velona ary nieritreritra angamba fa dia ho azo ny velam-pandrika ny tenako ka dia hanao soniany zany taratasy zany Toy izao foana zava-misy eto Madagasikara rehefa misy olona tsy mahafaly ny mpitondra fanjakana dia miatra avy hatrany ny atsonjay. Tsy vao izao ny fanenjana i Clémence Raharnirina sy ny ben'ny tanàna naina Andritsitoaina. Ity farany aza moa dia nisy fotoana dia efa namoaka vava fa hoe raha misy mpanolotsaina vonona iara asa dia misokatra amin'ny fiarah-miasa ny ben'ny tanàna ary raha misy ny orovoankiady dia tsy mitsoakady ny ben'ny tanàna na koa vava samy manana gazety samy manana. Mienjandroy zany nitady eo amin'ity mpanolotsaina ny tanàna sy ny vovonana IRK saingy izany ve no mahamaiky sy ampivà ny olan'ny tanàna Antananarivo renivohitra izay misavovona hatrany. Tapitrary ny fampalalam-baovao MBS tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako dia manome fotoananao ho amin'ny raha-bitso indray veloma tompoko.